Ary rehefa nanao zany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe ry Lazarosy mivoa. Dia nivoaka ny maty, misy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafe mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy ka velao andeha. Dia vaky teny faharoa manarakaraka an'izay dia izay hitantsika any amin'ny bokin'ny Korinthiana voalohany 5:4-10 ka hatramin'ny 5:10. Korinthiana voalohany faharoa azafady fa tsy voalohany azafady indrindra. Korinthiana faharoa 5:10. Ty teny ty efa hainareo tsara mihitsy fa ovakitsika eto izy androany angalana izay tiany Tompo ampianarana antsika. Korinthiana faharoa 5:4-10 ka hatramin'ny 5:10 efa nolazain'ny pasteur Manantsoa teo aloha ihany moa ny andindininy izay zavatra rehetrarehetra izay tao anatin'ny fitariana antsika ankeo. Ovakitsika ary ny teny rehefa hitantsika amin'ny anaran'i Jesosy hatrany. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao ny hevitray. Maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy, fa tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Amen. Raha ny zavatra hitantsika tao anatin'izay vaky teny anankiroa izay dia misy teny miverimberina. Minao fa hitanao ilay izy resaka fahafatesana. Misy hoe maty ao natao amin'ilay filazantsara ny Jaona 1:12 ny vakitsika, natao amin'ilay bokin'ny Korinthiana faharoa 5:10 teo dia resaka fahafatesana no noresahana tao, fa fahafatesana karazany samihafa. Androany zany ny hafatritsika dia makasika ny amin'ny hoe fahafatesana makany amin'ny fiainana. Iresakisika zany androany hoe ohatra ny ahoana zany fahafatesana mitondra makany amin'ny fiainana izany. Zavatra anankiroa mifanohatra zany hoe fahafatesana dia fiainana, tokony tsy afaka hiaraka, fa misy fifandraisan'ireo raha lahy sy ranabavy amin'ny tontolo fanompoantsika an'Andriamanitra. Ny anton'ity hafatra ity dia misy amintsika kristianina no malala hoe raha te handova ny fiainana mandrakizay ny olona anankiray dia mila ateraka indray. Ny olona anankiray izay efa fantatsika fa tsy afaka niditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy raha tsy ateraka ny rano sy ny fanahy hozy izy Jesosy. Fantatsika izany zavatra izany, izay ny clé ahafahantsika miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa mialohan'ny fahateraham-baovao raha lahy sy ranabavy dia misy processus izay tsy maintsy lalovantsika, izay tsika vao afaka ny ateraka indray. Tsiny izay processus izay fa ny fahafatesana. Izany hoe ny olona anankiray tsy afaka ny ateraka indray ao amin'ny Kristy Jesosy raha tsy efa malala aloha fa maty izy. Mila fantatrao aloha fa maty ianao. Ka ny hafatra androany, fanontaniana apetraka aminao izay mpanaradian'i Jesosy io. Ianao izay efa ataoko hoe efa mataona niaraka tamin'ny Tompo, na mety vao amam-bolana, mety misy firehetana ny anatinao any hoe za hanompo an'i Jesosy, mety vokatry ny fitorian'ny olona taminao hoe ianao raha te handova ny fiainana mandrakizay dia mila ateraka indray, dia mba te ateraka indray ianao, fa moa ve efa nandalo an'ity fahafatesana ity ianao. Lasarisika fizarana voalohany, teboka voalohany zany ao anatin'ity fifampizarana ity dia ny hoe fahafatesana. Tamin'ny maraina efa nanomboka ilay fampianarana ho antsika fiangonana, tsy ho antsika rery eto moa zany fa ho an'izay olona rehetrarehetra liana izay manaraka zany amin'izao fotoana izao, dia misy fianarana soratra masina eto isaky ny alahady maraina amin'ny valora tsy diso. Dia tamin'ny maraina ny resan'ny pasteur Tovy tao anatin'ny fifampizarana dia makasika ny fahotana. Dia ohatra ny ahoana zany fahotana zany. Dia idirantsika ilay teboka voalohany ozy izy teo hoe makasika ny fahafatesana. Isika olombelona rehetra raha lahy sy ranabavy tamin'ny fotoana izay
nandava ny Adama sy Eva ny tenin'Andriamanitra, ilay tenin'Andriamanitra izay miteny hoe aza ihinananao. Dia rehefa nandan'Andriamanitra ny olona tamin'ny alalan'iny teny anankiray iny, dia tafiditra tao anatin'ny raha olombelona ny fahafatesana. Ary voalaza ny Romanina fa ny tambon'ny ota dia fahafatesana. Izany hoe tamin'ny fotoantsika izany nanota nandika ny tenin'Andriamanitra, dia ny olombelona rehetrarehetra hatreo amin'ny Adama sy Eva dia atao hoe olona maty. Olona maty ny olombelona rehetrarehetra vantany vao nandika ilay tenin'Andriamanitra, vao nandan'Andriamanitra fotsiny za tsy hanaiky an'izany teninao zany, dia tafiditra ny fahafatesana. Teo tsika nanomboka maty amin'izay. Dia rehefa maty tsika dia mila fiainana. Tsy zavatra hafa ny tadiavin'olombelona rehefa maty, fa mila fiainana. Ame ohatra kely anao aloha melohan'ny anazavako misimisy kokoa makasika an'izay fahafatesana izay, resahantsika teo makasika ny fahateraham-baovao, dia ozy isika teo hoe mialohan'ny fahateraham-baovao dia misy processus, ary isan'ny processus voalohany mialohan'ny fahateraham-baovao dia ny fahafatesana. Fa zao raha lasy-ranabavy, rehefa maty ilay olona iny melohan'ny atongavany any amin'ny fahateraham-baovao dia misy dingana arahany ihany koa, izay vao tonga eo amin'ilay fahateraham-baovao. Ohatra anankiray no omeko aminao, tanao ny zaza ao ankibon'ny reniny, mialohan'ny siny ny zaza iny tao anatin'ny kibo, sy mialohan'ny aterahany velonaina dia misy zavatra nandalo tao. Tamin'ny voalohany aloha mbola tsisy ilay zaza, iarahantsika manaiky mbola tsisy ilay zaza. Fa avy eo nisy fikasana amin'izay tao. Toriteny tamin'ny heriny fifidianana, nisy fikasan'Andriamanitra tao. Ilay tsy nisy ataontsika hoe fahafatesana, ilay sika ilay nanota nandika ny tenin'Andriamanitra, tsy misy tsika, tony tsy misy aintsika, maty tsika, tsy nisy, fa nisy fikasan'Andriamanitra amin'izay tao. Fikasan'Andriamanitra an'iny anangana, fikasan'Andriamanitra an'iny amelona. Dia rehefa nisy ny fikasana dia nisy processus manarakaraka an'izay. Inona ilay processus? Fampiraisanaina. Tanao misy fampiraisanaina, ilay aina iny amin'izay, ilay ain'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany aloha nanana ny fanan'Andriamanitra ny olombelona, olona nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra, olona tsy lavitra n'Andriamanitra, fa olona nanana fifandraisana tena akaiky an'Andriamanitra. Fa rehefa tafiditra amin'izay ilay fahotana dia tafasaraka amin'Andriamanitra raha olombelona. Izany hoe ny fahafatesana zany, sady lazaiko aminao eto ihany koa ny atao hoe fahafatesana dia fisarahana amin'Andriamanitra. Izay no antsoina hoe fahafatesana, satria Andriamanitra ilay tompon'ny aina. Rehefa tafasaraka amin'ilay tompon'ny aina ianao dia inona zany? Tsisy ilaivana anao, maty ianao. Dia ohatran'izay ilay izy, rehefa vita ilay fampiraisanaina dia bevoka amin'izay ilay vehivavy. Rehefa bevoka ilay vehivavy dia teraka izy avy eo. Fa androany ny afatra aloha makasika ilay fahafatesana. Ilay fahafatesana. Ianao ve efa mahatsapa hoe maty ianao? Efa henonao ve izany fahafatesana izany? Efa tsapanao ve za mihitsy rangaha ilay mila famonjena? Za mihitsy ilay olona very? Sa ianao ilay olona ilay nitoriana filazantsara dia hoe mahafinaritra be hono any an-danitra any. Any an-danitra any hono tsisy tomany tsony, tsisy nona tsony, tsisy manitra, tsisy manan-karena, tsisy zavatra manahirana antsika tsony, fa milamina dia tonga dia ilay teo any fotsiny ianao. Tsy natsapa fahafatesana akory, fa tonga dia teo any an-danitra, tia handova fiainana. Fa mila tsapanao aloha tia fahafatesana ity, satria Jesosy tonga hitady sy hamonjy ny very. Ozy izy tsika teo hoe ilay olona very dia tafasaraka amin'Andriamanitra. Izany hoe Jesosy zany dia tonga hitady an'izay very, an'izay maty. Ka raha tsy maty ianao dia miala tsiny amin'ny teny aminao fa tsy ho voavony izany ianao. Mila maty aloha ianao. Ka efa nandalo an'izay fahafatesana izay ve ianao? Efa niainanao ve izay fahafatesana izay? Dia hidirantsika amin'izay ilay tantaran'ny Jaona, ilay ao amin'ny bokin'ny Jaona toko 2:7-7 ka hatramin'ny 4:7. Mety gaga ianao inona nidiran'ny tantaran'ny Lazarosy eo anatin'ity resaka ity, fa misy antony raha lasy-ranabavy matoa ny resantsika izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Jaona izay. Dia jerenao tsara ny tantara. Fa ohatran'ity Lazarosy ity mihitsy ny fiainantsika olombelona. Isika rehefa maty ny maty ray tompoko tsy afaka ny anantona ny velona. Fa inona ny manantona ny maty?
ny velona ny manantona ny maty. Androany zany ahitsy ilay fomba fijerintsika hoe zany nanolotra ny tenako ho an'i Jesosy dia izay no nanako antoka fa voavonjy diso zany. Misy an'ilay tenin'ny apôstôly Paoly ihany koa hoe ahoana filazany azy iny, raha teo voavonjy ianao izy dia manaiky an'i Jesosy tompo, ho tompo sy mpamonjy ny vavanao dia voavonjy ianao. Dia manao an'izay zavatra izay ny olona, manao an'izay affirmation izay ny olona satria heverany amin'ny alalan'izay zavatra izay no ahazoany famonjena. Fa ny famonjena raha lahy sy ranabavy dia miainga ao anatin'izay fahafatesana izay. Tsy ianao, tsy izaho aloha no manantona an'Andriamanitra voalohany, ozy izy tsika teo hoe tsy ny maty no manantona ny velona, fa ny velona no manantona ny maty. Dia jerenao tsara ny nataon'i Jesosy tamin'ny Lazarosy, fa tsy Lazarosy no nanantona an'i Jesosy, fa Jesosy no niteny tamin'ny Lazarosy hoe eo amin'ilay 7:7 Lazarosy mivoa. Lazarosy mivoa. Ianao ve fa naheno an'izay feo an'ny tompo izay miantso anao tao anatin'ilay fahafatesana? Sa mbola tsy naheno an'izay feo ny tompo izay ianao, fa ianao fotsiny tonga dia te hitsangana, za nompo an'i Jesosy. Efa tsy ianao koa hoe mila famonjena ianao. Te ateraka indray fotsiny ianao nefa tsy mbola maty ianao. Fa androany mila maheno an'izay feo an'i Jesosy izay ianao. Amin'ny anaranao mihitsy izy no miantso. Ny anaranao no antsoin'i Jesosy. Ry Antony mivoa. Zay avy afaka mitsangana. Za tsy afaka ny anantona ny tompo zany, fa atsoina be zany eo amin'ny tontolo fanomponan'i Kristy. Tsy misy asa avy amintsika zany io raha lasy ranabavy Tsy hoe zany te hanompo an'Andriamanitra dia manaradia azy fa misy antson'Andriamanitra ao. Misy feon'Andriamanitra miantso any ananany. Dia rehefa miantso izy, zay avy ao mitsangana. Rehefa miantso izy dia velona, zay avy ao manantona azy. Jerenao tsara Lazarosy fa tao anatin'ny fasana, ohatra antsika, olombelona ao anatin'ny fahafatesana, voafatotra ngizy. Tena misy fehipaty, ny tenda mifatotra. Zany hoe tsy afa-metsika ianao, tsy afaka ny avontsy-teny ianao, tsy afaka ny tsangana ianao na mila famonjena aza fa eo aloha. Fa mila mpamonjy ianao, mila olona manana fiainana ianao anangana anao anatin'ilay izy. Ka efa henonao ve zany? Matoa ianao maheno an'ity hafatra ity androany tia ny tompo hatsangana ianao raha mbola tsy naheno. Tena ianao izay ilay olona akaikinao hoe raha mbola tsy naheno ianao dia tia ny tompo ianao no haheno an'izany androany. Amen. Azonao ve lohatra eo ny tantara? Tsy isika no manantona an'Andriamanitra. Tenelo eo akaikinao hoe tsy ianao no manantona an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra foana aloha no manao premier pas. Izay mahafinaritra n'ity manaradia ny tompo ity. Jerenao ny Andriamanitsika fa ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra mila atonina, fa Andriamanitra izy mihitsy no manantona. Ny Andriamanitra izao tontolo izao Andriamanitra mila atonina. Ianao aloha no manantona azy. Zay izy vao manao zavatra aminao. Ny Andriamanitra izao tontolo izao entre guillemets moa zany nanaovana azy satria ny Andriamanitra izao tontolo izao tsy izy angefa dia voly ihany ny ao ambadik'ilay izy. Fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra velona, izy no manantona anao. Eritrereto amin'izany hoe ny filoham-pirenena no manantona anao. Mitady anao anaty lavantranonao ao. Na ohatra ny ahoana tranonao, na ohatra ny ahoana tranonao dia makao izy dia miantso anao hoe mba te hiditra ato mbola tsisy ohatra izany mbola tsisy Andriamanitra zany hoe manantona olombelona fa tsy io. Andriamanitra tompontsika io. Manantona anao izy nefa izao sianao ilay olona mpanota. Izao sianao ilay olona naninona azy. Izao sianao ilay olona tsy tia azy. Izao sianao ilay olona mankala azy. Izao sianao ilay olona manao ratsy azy. Nefa izy nanantona antsika dia miantso antsika. Ohatra ny nataon'i Jesosy. Ilay niantso antsika tao anatin'ny fahafatesana. Ka hozy isika teo hoe ny fiatombohan'ny fiainana ao amin'ny Kristy, ny fiatombohan'ny fahateraham-baovao amin'ny Kristy dia ny fahafatesana aloha. Mila manaiky ianao fa maty aloha. Dia rehefa maty ianao, izay izy vao manantona anao. Ny tena marina koa tsindriko kely eo anatin'ity hafatra ity le hitanao le conscience anao hoe maty tsy ianao iny so dia mieritreritra ianao maheno an'ity hafatra ity androany dia hiteny zany hoe za Jesosy zany le maty
nefa tsisy ninona eninao akory fa fahalalana fotsiny amin'ny sofiny dia hoe zany le maty Jesosy fa famanginy tompo mihitsy iny. Ny tompo mihitsy ny mampafantatra anao hoe maty ianao, fa tsy ezakezaka avy aminao io hoe zany maty dia mila anao Jesosy, fa mila ny tompo aloha no miasa ny anatin'ny fonao. Zay ianao vao mahatsapa hoe maty ianao. Ny olombelona rehetra raha lasa ranabavy mahatsapa fa misy zavatra tsy normal ao anatiny ao, na manara-dia an'Andriamanitra izy na tsy manara-dia an'Andriamanitra. Samy mahatsapa hoe misy zavatra tsy ampy ao anatiny ao. Fa inona nataondra olombelona? Tsy fantany précisement hoe le fiainana neny tsy ampy ao anatiny. Fa ny olona izay irevelen'Andriamanitra ihany, ny sitrapony sy ny fitiavany ihany no mahafantatra hoe le fiainana no efa niala tato anatiko. Inona nataondra olombelona rehefa fantany hoe misy zavatra banga ao? Fenoan'ny zavatra hafa. Fenoan'ny sasany fitadiavan-karena le zavatra tsy ampy ao anatiny. Fenoan'ny sasany fitadiavana voninahitra le zavatra ao anatiny. Misy mieritreritra hoe raha mba zany manana ny ananany ihany na tena velona, zay aho vao tena miaina. Raha mba zany manana ny fiarany ihany na tena miadana milamina. Raha mba zany manambady an'ny Tom Cruise ozy izy ny anabavy, sady bôgôsy, misôsy, fa tsisy an'i Jesosy. Tena miadana ozy izy ny sasany. Fa tsy izany raha lasa ranabavy. Tsy reny zavatra ireny no atonga le zavatra tsy ampy aminao ho velona. Fa ny zavatra tsy ampy aminao raha maty ianao dia inona? Tokana ihany. Ny olona maty, inona ny ilain'ny olona maty? Fiainana. Ny olona maty raha lasa ranabavy, ny olona levinao anatin'ny fasana tsy mila vola zany. Omeo vola nge io hoe dia hitsangana amin'ny maty vio raha omenao vola. Tsy velona zany io. Omeo an'izay zavatra tianao, omeo vaty tena iendry, tena tsara. Dia hitsangana amin'ny maty amin'izay io raha omeko an'ity. Fa tsy velona zany io. Fa inona ny ilain'io? Fiainana. Dia ozy izy tsika teo hoe zasy anao le maty, zasy anao tsy mila zavatra hafa ankoatra ny fiainana raha lasa ranabavy. Fiainana dia tsisa fa Jesosy Kristy irery ihany. Ozy izy manambara amin'ny bokin'ny Jaona, izaho ozy izy lalana sy famarinana ary fiainana. Jesosy no fiainana ilainao raha maty ianao. Tsy zavatra izao tontolo izao no ilainao. Izao tontolo izao mipropozenao zavatra maro isan-karazany mba hamelona an'ilay banga ao anatinao. Fa tsy mahafeno io. Tsy ho feno io zany ianao. Hitanao, ny olona nge be da be no mitady zavatra hita amin'izao tontolo izao, fa ananana izy dia jerenao dia anontanianao izy. Tena sambatra ve ianao raha omenana io zavatra tadiavinao io? Mody manaingo kotsiny izy ie, fa ny any anatiny any henonao sy hitanao hoe tsy misambatra zany io. Fa ny olona tokana antsoina hoe sambatra dia izay manana an'ilay fiainana ao anatiny. Ilay fiainana dia Jesosy Kristy tompo. Fiainana no ilaintsika olombelona maty. Jesosy no ilaintsika. Amen. Mbola fikitra amin'ny Jesosy foana ve ianao sa hitady zavatra hafa amin'izay? Ao amin'ny Jesosy irery ihany. Fa ozy izy tsika teo tamin'ny voalohany, vao tafasaraka amin'ny Jesosy ny olona anankiray, tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona anankiray dia tsy manana fiainana izy, maty izy. Izany hoe ilay ainao anatintsika io zany no antom-pisitsika. Hitanao izay mahatonga antsika mila an'Andriamanitra, mila an'i Jesosy foana. Tsy hoe tsy ao izy akory, fa tsika mihitsy ny te hifikitra aminy. Tsika mihitsy ny te hisarangotra aminy satria maty tsika raha tsisy azy. Tsy hoe fatahorana fahafatesana koa. Tsy hoe matahotra ny maty dia ndeha hifikitra amin'ny Jesosy zany. Le any anatinao mihitsy ny tsy mety, tena tsy mety io. Fa tena mila an'i Jesosy io. Efa tonga tamin'izany stady zany ve ianao? Efa tsapanao ve ilay fahafatesana ny ainanao? Rehefa tsapanao zay, ny tompony mahatonga anao atsapan'izay, omeny fiainana amin'izay ianao. Izay ilay ndresantsika ilay etapy. Mialohan'ny hatongavana amin'ny fahaterahana indray, dia misy etapy, misy dingana. Maty aloha, rehefa maty, misy fikasan'Andriamanitra sy ny fampiraisana aina amin'izay. Rehefa sy ny aina amin'izay anatinao dia velona ianao. Velona amin'izay ianao. Idirantsika ny tapany faharoa momba ny ty-afatra ity rehefa misy zavatra tiako tsindriana kely aminao ao anatin'izao fifampizarana izao. Hoy izy tsika hoe rehefa ao anatin'ilay fahafatesana ny olona dia zavatra tokana ihany ny ilainy dia tsy inona fa ny fiainana.
Ary io zavatra io fiainana io dia tsy azosika amin'ny alalan'ny ezakezaka ataontsika, tsy azosika amin'ny alalan'ny fankatoavantsika karazana lalàna maro isan-karazany. Hoe raha tia handovan'ny fiainana ianao dia tandremo ny didy. Olona maty ve afaka hitandrina didy? Tsy afaka nitandrina didy ny olona maty, tsy mahalala an'izany izy. Ary ny olona raha lasirana bavy, rehefa mamaky filazantsara tsika ao amin'ny misy tantara izay, tantaran'ilay lehilahy mpanan-karena. Ity lehilahy mpanan-karena ity raha jerena amin'ny mason'olombelona tsy miangatra dia tokony tena olona mpandova lanitra. Satria maninona? Satria lehilahy sady mpakatony didin'Andriamanitra izy, hatramin'ny voakely izy dia efa mpakatony lalàna sy ny didin'Andriamanitra. Izany hoe olona tokony voavonjy zany lehilahy zany. Fa izy manan-karena raha teo ihany koa. Ary fomba fijery Jiosy, ny olona atao hoe manan-karena dia olona izay tahian'Andriamanitra. Izany hoe ny olona manan-karena zany dia olona ankasitrahan'Andriamanitra. Satria matoa izy manan-karena dia avy amin'ny Jehovah izay zavatra izay. Dia izay natonga ny mpianatra tamin'iny tantara anankiray iny niteny tamin'ny Jesosy hoe fa iza ihany zany no azo vonjena raha izany. Satria ilay olona nantenainy zareo fa tokony ho voavonjy, tsy voavonjy. Hoy Jesosy hoe tsy hain'olona zany fa hain'Andriamanitra. Tiako tenena aminao anatin'izay tantara izay, tsy izay zavatra ataonao re no azonao an'ilay fiainana rehefa maty ianao. Tsy izay zavatra ezakezaka ataonao. Hitanao ilay lehilahy mpanan-karena ty nge tsy natsapa ilay fahafatesana tao anatiny. Sanareo tsy mimbikevitra amiko. Fantany fotsiny hoe misy zavatra tsy ampy ao anatiny. Fa tsy fantany hoe inona ilay izy. Tsy fantany hoe maty izy dia mila fiainana. Fa raha tena tsapany hoe maty marina izy, tena navelana io harena io, tena nafohy ny tany io, fa mbola tsy maty izy. Mbola velona ho an'ny teniny izy, mbola velona ho an'ny momba azy izy. Tsy mila izay fiainana zany izy. Tsisy irarahiny an'izay fiainana. Ka ny olona anankiray raha lasirana bavy, ny olona anankiray maty dia olona anankiray mihivo amin'ny tenany. Ohatran'ity lehilahy mpanan-karena anankiray ity. Ny olona anankiray maty dia olona anankiray mihivo amin'ny tenany. Tamin'ny voalohany hoy isika Andriamanitra nampiray ny olombelona. Tamin'ny voalohany ny olombelona moa zany nanana an'ity fanan'Andriamanitra ity dia tafaray tamin'Andriamanitra izy. Fa rehefa niala ilay fanan'Andriamanitra, ilay endrik'Andriamanitra tao anatin'ny raha olombelona, dia olombelona fotsiny izy, olombelona mihivo amin'ny tenany. Ataontsika ohatra hoe zombie izany. Hitanao zombie ho an'izay efa nahita zombie, ny zombie dia olona tsy mahalala afa-tsy ny hihinana. Ny zombie dia olona tsy mahalala afa-tsy ny anaikitra. Tsisy rarahiny an'izay isotro rano ohatra, tsisy rarahiny an'izay namany ihany na ohatra izany, fa ny azy ny tenany ihany no mifantany. Dia ohatran'izay koa tsika rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra lasa zombie. Mihivo amin'ny tenantsika. Mihivo amin'ny tenantsika, ny zavatra rehetra atao dia ny tenantsika foana. Tsisy rarahina izay momba an'Andriamanitra zany. Tsisy rarahina izay momba ny hafa zany. Fa ny tenantsika foana. Zany ny olona maty. Fa rehefa natsangan'Andriamanitra amin'izay ilay olona, ilay maty, teraka amin'izay izy, maty ilay zombie tao anatiny. Lasa mihivo amin'ny Kristy, mihivo amin'ilay fiainana amin'izay, ilay olona maty teo aloha. Azonao ve? Minao fa azonao zany. Za koa tsy handresy lahatra anao satria tsy anjarako zany fa fany masina mandresy lahatra anao. Anjarako dia miteny fotsiny azy ampitenenan'ny Tompo eto. Fa ny fany masina no ameno anao. Tapany voalohany, hiditra amin'ny tapany faharoa sady tsika. Tapany voalohany ny fampiresantsika teo, dingana mila rano kristianina. Raha teo ateraka indray izy, dia mila matsapa aloha fa maty izy. Ary ny fahafatesana dia tsy izy, tsy isika olombelona no miezakezaka atsapa an'izany hoe maty, fa asan'Andriamanitra io. Ary rehefa maty ianao dia asiany fampiraisana aina amin'izay. Dia velona ianao avy ao. Dia rehefa velona amin'izay ianao dia mitohy ny resaka. Rehefa velona ianao dia mila maty indray. Azonao ve? Maty tsika tamin'ny voalohany, maty ho an'Andriamanitra. Fa velona ho an'ny fahotana. Azonao? Velona ho an'ny fahotana tsika. Rehefa nanohitra an'Andriamanitra tsika dia maty ilay endrik'Andriamanitra ao anatintsika dia tsy inona fa ny fanan'Andriamanitra. Fa velona amin'ny nofontsika sika, velona amin'ny filantsika sika, velona amin'ny mahazombiantsika sika. Fa rehefa ny velomin'Andriamanitra amin'izay ilay olona maty teo dia tafaverina, restauré ilay zavatra simba tamin'ny voalohany.
dia mitsangana olom-baovao amin'izay tsy zombie intsony ilay olona fa efa olona nateraka indray zavaboary vaovao amin'izay dia rehefa zavaboary vaovao amin'izay mbola misy foana ilay influence n'ilay tena tany aloha. Hitanao, rehefa tonga zavaboary vaovao ny olona anankiray ao amin'ny Kristy Jesosy dia hoe tsy hoe olona tsy manota intsony na hoe olona tena masina be iny olona iny manombika eo. Fampiresahana izay tamin'ny maraina matiantoka ianao raha tsy tonga tamin'ny maraina amin'ny herin'indray mbola misy. Rehefa tonga zavaboary vaovao amin'ny Kristy Jesosy ny olona anankiray tsy hoe tsisy pentina ny fiainana fa mbola misy an'ilay influence an'ilay fahotana amin'ny fiainana fa zao fotsiny mampiavaka azy. Tsy feheziny ota intsony ilay olona. Hitanao, raha misy olona ao amin'ny Kristy, ozy izy ilay Koritianina faharoa toko 5 teo, dia maninona ozy izy? Dia maninona ny teo aloha? Efa lasa ny zavatra taloha, efa lasa ilay mahazomby anao, indreo tonga olom-baovao ireo. Fa ilay olom-baovao tsy midika hoe tsy manota intsony ianao, izany akory tsy manome lalana anao endana manota indray. Fa ilay olona vaovao tsy tia fahotana intsony. Hitanao ilay olona ohatran'ilay Adama taloha iny rehefa maty ilay tena niota ao anatiny, dia tsy te ho velona araka ny intsony izy, fa te ho velona araka ilay natiora vaovao. Ohatrany ahoana moa izany hoe nouvelle créature izany? Ohatrany ahoana izany création vaovao izany? Tamin'ny voalohany ozy izy tsika tafaray tamin'Andriamanitra ny olombelona, fa rehefa nanota izy dia ravo izay zavatra dia nirestauren'Andriamanitra indray ilay izy, naverin'Andriamanitra indray ilay fanan'Andriamanitra ao anatiny. Dia tsy ohatran'ilay olona teo aloha intsony izy, na dia miteny aza ny olona akaikinao hoe ianao ihany io amin'ny endrika ivelany io, fa teraham-baovao tsy amin'ny endrika ivelany, tsy apparence ivelany, fa ao amin'ny tontolon'ny fanahy io no miasa. Any anatinao any misy zavatra miova, any anatinao any miova ny fijerinao. Raha ilay zombie teo zao dia miova amin'ny tenany, ny zavatra ataony dia ho an'ny tenany ihany, mihinana momba ny tenany izy. Tsy mahalala afa-tsy ny tenany. Fa rehefa ao amin'ny Kristy amin'izay ny olona anankiray dia lasa miivo ao amin'ilay fiainana. Miivo amin'ny Kristy Jesosy. Izay ilay tenentsika teo hoe ny olona maty dia olona miivo amin'ny tenany, ny olona velona dia olona miivo amin'izy ary zany. Miivo amin'ny Kristy. Maty ilay momba ny tenana, ary ianao rehefa miivo amin'ny Kristy dia maty ny momba ny tenanao. Zavatra marina zany, ianao tsy afaka sady ivo amin'ny tenanao ny ivo amin'ny Kristy, fa misafidy ianao. Rehefa ivo amin'ny Kristy ianao dia maty ny momba ny tenanao, satria ianao tsy mijery ny tenanao, tsy tia intsony. Fa Kristy Jesosy amin'izay. Dia ozy izy tsika ao anatin'ity tapany faharoa ity hoe rehefa nateraka indray amin'izay ary ilay olona dia mila maty indray izy. Maty amin'inona? Maty amin'ilay tenany taloha. Hitanao tamin'ny voalohany izy velona ho an'ny fahotana. Fa rehefa ao amin'ny Kristy amin'izay izy velona ho an'ny Kristy dia mila maty amin'inona? Maty amin'ny fahotana amin'izay. Fa tsy velona araka ilay olona taloha intsony, fa velona araka ilay olona vaovao. Izany hoe ny fiainan'ny kristianina izany dia fiainana mitomboka amin'ny fahafatesana dia mitohy amin'ny fahafatesana. Fa ilay endrik'ilay fahafatesana no samihafa. Ilay fahafatesana tamin'ny voalohany dia ilay fahafatesana fisarahana amin'Andriamanitra. Fa ilay fahafatesana faharoa dia fahafatesanao maty amin'ilay fiainanao tany aloha. Dia tsy inona fa ilay fiainanao niainanao talohany na miatran'Andriamanitra ny fanahiny tao anatinao indray. Ka ianao ve efa natsapa aloha ilay fahafatesana voalohany? Raha efa tsapanao izay dia mitohy izany ianao amin'ny fahafatesana faharoa. Dia tsy inona fa ny fahafatesana ny amin'ny tenanao, fa ny fahavelomana kosa ho amin'ny Kristy Jesosy amin'izay. Ary io zavatra io ohatran'ilay tamin'ny voalohany ihany tsy tereny io. Tsy hoe za zany efa maty, za zany efa mpanaradian'i Jesosy zany, za zany efa mpanaradian'i Jesosy dia manomboka androany zany za zany tsy tia an'ireto fahotana reto intsony. Za zany tsy hanao an'ity intsony. Za zany tsy ezaka hanao an'ry intsony. Tsy ezaka avy amintsika io, fa ilay natioran'Andriamanitra ao anatinao mihitsy tsy tiany io. Fa tsy ianao no miezaka. Mino fa nareo rehetrarehetra eo fa mba niezaka ohatranahy koa taloha, za manana fahotana, za manana fahadisoana, dia misy fotoana miezaka manao an'ilay izy hoe tena te hiala amin'ity Jesosy. Tsy hanao an'ity intsony Jesosy. Fa vita sa tsy vita?
tsy vita satria maninona malemy fa rehefa mibanjina n'le natiora vaovao anao amin'izay ianao amin'ny Kristy Jesosy dia miala ho azy io zavatra io. Misy tenin'olona anankiray izay mahafinaritra be ozy izy hoe aza mibanjina ozy izy ny point faible anao fa mibanjina ozy izy ny point fort anao fa ianao ozy izy tsy ho vitanao mihitsy ny améliorer amin'ny point faible anao fa arakaraka ny banjinanao ny point fort anao ozy izy no mahatonga ny point faible anao io resinao. Dia tena izay mihitsy tsika amin'ny tontolon'ny Kristy. Rehefa mibanjina n'ilay faratsianao sy ny fahotanao sy ny fahalemenao ianao hoe ino foana hoe Jesosy eo zao ohatra zao, Jesosy eo ty amboary ty ataovy ohatra zao sy ny sisa, tsy ho vitanao zany io fa ny banjintsika dia le point fortsika tsy iza fa Jesosy. Ny point fortsika tsy zavatra hafa sao dia mihevitra ianao hoe za le tsara fanahy be iny zany ny point fort fa ny point fortsika dia Jesosy Kristy irery ihany. Dia arakaraka ny banjinanao an Jesosy Kristy tompo dia maninona miaina le point faible, resy le point faible. Tsy miady amin'ny herintsika zany tsika, tsy miady amin'ny tanjatsika zany tsika fa miady amin'ny herintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka inona le teboka faharoa izy teo hoe mila maty ianao fa ahoana ny andresenao an'ilay fahafatesana. Dia izay tenentsika izay. Raha te handresy an'ilay fahafatesana ianao dia tsy misy afa-tsy ny fibanjinanao an Jesosy Kristy tompo irery ihany. Io mantsy raha lasirana-bavy ny olana eo amin'ny tontolo fanomponan'Andriamanitra ny fanontaniana mipetraka dia hoe za zany efa mpanaradian Jesosy fa ahoana amin'izay ny hareseko an'ilay ratsy satria tsika malala fa mbola misy faharatsiana ihany eo anatintsika. Na dia manaradian Jesosy azy sika matsapa hoe misy fotoana mbola tafalatsaka ao anatina fahotana ihany na dia efa manaradian Jesosy azy sika. Dia ny fomba tsotra raha lasirana-bavy atonga anao maty isan'andro manaraka an Jesosy dia misy teny izay ihany amin'ny laovakitsika vetivety ilay izy. Any amin'ny Galatiana 5:19. Ozy izy Paul hoe fa mandeha anaraka ny fanahy ozy izy dia tsy hatateraka ny filaninofo ianareo. Ahoana zany ny andresena an'ilay tsy hoe ahoana moa zany ny andresena fa ahoana zany no iainanao an'ilay fahafatesana izay mila iainanao rehefa kristianina ianao. Dia tsotra be mandeha arak'ilay natiora vaovao anao. Tsy miady an'ilay natiora anao taloha fa mandeha fotsiny ianao arak'ilay natiora anao vaovao ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy mila miezaka ianao zany ao anatin'izany fa mibanjina fotsiny an Jesosy. Mibanjina an'ilay natiora vaovao anao ianao. Rehefa mibanjina ny natiora vaovao anao ianao dia miainao azy, miha-malemy, miharesinao ilay natiora anao taloha. Tsy hoe akory ho ozy izy averiko eto, tsy hoe miala aminao ilay natiora taloha rehefa natiora vaovao ianao fa mbola eo foana iny zavatra iny. Fa plus ianao mibanjina an'ilay natiora anao vaovao dia plus miaina iny zavatra iny. Izay ilay mahatonga ny Paoly hoe maninona moa izy nitoetrana ivelany, miamitsana, mialevina isan'andro isan'andro ozy izy, fa avaozina isan'andro kosa ozy izy nitoetrana ao anatiny. Ina ilay toetra ao anatiny? Lay natiora anao vaovao, plus ianao banjina an'ilay natiora vaovao anao amin'ny Kristy Jesosy dia plus mialevina ilay natiora anao taloha. Dia izay raha lasirana-bavy fiainantsika ao amin'ny Kristy. Mitomboka amin'ny fahafatesana dia mitohy amin'ny fahafatesana. Izany hoe ianao eto io androany, ianao izay manaraka ihany koa, mila maty ianao ao amin'ny Kristy. Mila maty ianao isan'andro. Rehefa nandray an Jesosy ianao, rehefa nivelomin'i Jesosy ianao dia mila maty ianao. Mila maty ianao isan'andro. Dia izay nresantsika teo izay hoe ahoana ny hatonga anao maty ao amin'ny Kristy. Tsy misy afa-tsy ny andehananao, fandehanantsika araka ny fanahy. Azonao ve? Sa manjavozavo? So dia tsy mazava. Zaho tsy afaka ny hanampy izay zavatra tsy haiko fa ny tompony manampy an'izany. Zaho koa tsy handresy lahatra anareo fa velako mihitsy ny tompony nanao izay tiany eto dia izay tiany zany no ataontsika eto. Amen. Fa raha naray zavatra ianao dia andao hitehaka ho azy andro.
tendao nomboka hivavaka isika tsy lava ny afatra fa mino fa misy zavatra napetraka ny tompo ao anatinao. Misaotra tompo mampianatra anay indray androany fa ny fiainanay amin'ny fiarahana aminao dia metomboka amin'ny fahafatesana. Rehefa conscient zay tahaka an'ilay zanak'Adala hoe very, tahaka an'ilay zanak'Adala tonga saina, zay mihitsy ilay teny hoe tonga saina izy. Rehefa tao anatin'ny faratsiana izy rehefa tao anatin'ny fahotana izy rehefa tafalatsaka lalina tao anatin'ny fahafatesana izy dia tonga saina amin'izay izy hoe kay izaho ty very. Vavaka Andriamanitra ray ho an'izay rehetrarehetra manaraka sy mahita amin'izao fotoana izao ka sy ny fon'izy ireny satria izahay olona maty tsy afaka ny hanantona anao mihitsy izay. Maty izay tompo dia tsy zavatra hafa no ilainay fa fiainana avy aminao. Rehefa napodianao ny sainay dia mody amin'izay izay. Raha mbola misy tompo olonao ary inoko fa mbola misy zany. Mbola misy olonao any ambadimbadika any mbola tsy tonga saina fa maty izy. Vavaka ho an'ireny olona ireny androany. Mba ianao ny asa Jesosy. Taka ny antsoinao anay, taka ny antsoinao an Lazarus tao anatin'ny fahafatesana. Hoe ry Lazarus mivoa. Dia izany ihany koa ny irinay ho an'ireny olona ireny tompo. Vangeo ny fon'izy ireny mba ho velona izy ao aminao. Ary ho anay kosa izay efa natsapan'izay fahavelomana izay dia ampio izay hibanjina aminao, hibanjina ny famonjenao misimisy kokoa isan'andro isan'andro. Mba tsy tonga anay ho velona tahaka an'ilay olona taloha intsony fa izay dia mila maty ao aminao ihany koa rehefa ny velominao. Tsy ho velona ho an'ny sitraponay intsony. Ozy izay teo hoe tsy mihivo amin'ny tenanay intsony tahaka ny olona maty izay tsy manana anao. Ary tsy omena intsiny izao tontolo izao raha mihivo amin'ny tenany ny zavatra rehetra ataony. Satria izy tsy velona. Fa miantra azy ireny aza ny tokony ataonay. Ka reconnaissance zay tompo mankasitraka androany. Satria ho velominao zay. Dia tario zay mba ho velona araka ny sitraponao. Tario zay mba ho velona araka ny fanainy izay napetraka ao any anatinay ihany. Dia mba hialevina isan'andro isan'andro ilay toetra anay taloha. Ilay olona taloha izay niainanay dia ilay olona araka ny Adamo. Fa ilay olona vaovao araka ny Kristy kosa no iainanay isan'andro isan'andro. Dia lazay ao anatin'ny tira anankiray ty hoe atsanganao indray ho tsara kokoa tompo. Raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.